araka izany taorian'ny fivirina indromiantona izay nitanterahany sampandrarany etra sy ireo mpivarotra ary ny mpamongady Denis ny feikevitra nivoaka tanjona moa ny sy ny marimaritra iraisana eo amin'ny rotonta makasika ny fanatanterahany sampandrarany etra ny asa izay tanterahany eny anivony tsena eny. Tapaka dia hoe aty amin'ny administration zany dia hoe tohizana ihany le asa izay fanaonay andavanandro. Ny zavatra nangatahana fotsiny zany na dia tsy araka ny lalàna ary nangatahana zareo sy ny fisian'ny fandriampahalemana dia tsy jerevana fotsiny ny vola maty na ny kesy fa ny asan'ny administration fiscale zany dia mbola nitohizana ihany. Zareo mantsy milaza hoe tokony aiza aiza nipetraka izay zany taty aminareo. Ny fitokonana dia tsy vahaolana satria ny administration fiscale raha manao an'ity action ity dia manana lalàna izay ahafahany mametra ny etra tokony aloha na dia mikatona ara ny fivarotana amin'ireny toeram-pivarotana izay maniditra an'ireny. Fa ny administration fiscale zany dia mbola miezaka ihany hatramin'izao manentana sy miresaka amin'ireo mpandohetra mpamongady ireo mba ahafahana mijery ny marimaritra iraisana sy fanampiana amin'izareo izay zavatra tokony atao. Ny fanadina trano tsy dia midika fa tsy famalina ny fisafona raketra izay efa misy lalàna mifanaraka amin'izao. Dia inona moa tena tombony azon'ny mpivarotra sy ny mpanjifa amin'izao hetsika tombony izao? Ny azon'ny mpivarotra zao dia tena hoe mahazo tombony be mihitsy izy amin'izao fotoana izao satria ny mpivarotra ara-dalàna zany izao dia afaka miasa ankalalahana satria ny varotra tsy misy taratasy mbarotra ara-dalàna dia mampisy fifaninanana tsy ao anatin'ny ara-dalàna. Rina indromiantona moa natao miaraka tamin'ireo mpamongady. Ny voalohany dia atao amin'ny ministèren'ny plan, atao amin'ny trano fivirina amin'ny ministèren'ny plan izay nahitana ny solotena ny mpamongady rehetrarehetra eto Antananarivo, na ny avy any Nosy zay, na ny avy any Andravoahangy, na ny avy any Atsimon-drano, na ny avy any Avaradrano, na ny avy any Ambohidratrimo dia tonga tao daholo. Ny zavatra nangatahany zareo moa tamin'izany fotoana izay dia ny fampiatoana zany ny fitsirihana ataon'ny administration. Dia nanazava tsara moa zay amin'izay fotoana izay hoe tsy azo atao zany ny fampiatoana satria mampiditra atsika ao anatiny tsy ara-dalàna. Ny antony dia nanomboka tamin'ny 10 zany tokony nitanterahana ny hetsika fa nisy fangatarana atao tamin'izany fotoana izay tao amin'ny chambre de commerce no niara-ny vory tao daholo zany ny solotena ny grossiste dia nangataka izy tsika mbola ao anatiny tetezamita dia mangataka re zay mba tsy ho tanterahana alohany ny fisavana facture ara-dalàna. Dia izay no mahatonga hoe tsika zao efa anatin'ny fanjakana tan-dalàna dia aleotsika amin'izao fotoana izao dia hanomboka anara-dalàna amin'izay. Izay zany no mahatonga hoe tsy ekena trony zany ny fampiatoana ny fisavana mahakasika ny varotra tsy misy facture.